Tsy izy 7 mianadahy voatendro omaly alakamisy ihany no andrafitra ny governemanta. Nilaza ny filohan republikandry Rajoelina fa mbola iampy ireo minisitra sy sekretera-panjakana no tendrena ireo. Mbola isy hoy izy ny fanendrena ireo sekretera-panjakana hafa ankoatra ireo roa efa notendrena omaly alakamisy. Anisan'ny mbola ho tendrena raha ny filazany ny sekretera-panjakana misahana ny tanora sy ny ady amin'ny zava-mahadomelona, ny sekretera-panjakana misahana ny asa tanana sy ny haitao, sekretera-panjakana misahana ny ady amin'ny fahantrana, sekretera-panjakana misahana ny fanovana ny famokarana sy ny sisa. Mbola isy ihany koa izy ny fanombanana ireo kandida amin'izany asa izany ary nanaovany antsoavo ireo malagasy vonona sy hanolo-tanana hiasa ho an'ny tanindrazana. Androany zoma maraina dia efa nandray ny asa ny teny anivon'ny ministera sahany ireo minisitra vaovao taorian'ny famindram-pahefanana natao tamin'ireo minisitra teo aloha. Araka ny nambaran'ny filohan republikandry Rajoelina dia ministra vonona hilatsaka an-tsehatra eny Ankanja no ilaina fa tsy ministra hiandry fotsiny ao am-birao. Raha Ampito Sabotsy dia efa manentana azy ireo hidiny eny Ankanja ny filohan republika izay nanindry fa hoentitra ny fanaraha-maso azy. Androany tolakandro no natao ny lamesa fanokavana ny Congrès Eucharistique National ho an'ny Eglise Catholique eto Madagasikara. Ny Monseigneur Benjamin Ramarson, évêque Antsiranana no nitarika ny sorona masina hotron'ireo évêque maro eto Madagasikara tonga ny atoerana. Teo ihany koa ny nonce apostolique masivon'ny Vatican eto Madagasikara tonga nanatrika ny lamesa izay natao teo amin'ny kianja soa Antsiranana ny filohan'ny Republika mivady sy ny Prime Ministre. Androany zoma tamin'ny 3 ora tolakandro no natao ny firarahana sy ny fandiniana momba ny note na délibération ataon'ireo mpitsara ny taratasy-panadinana baccalauréat amin'ny faritany Tomasina. Tokony ho anio hariva na farafatarany anio alina ihany dia hivoaka ny valim-panadinana hoy ny tompon'andraikitra avy amin'ny oniversiten'ny Tomasina. Ny faritany Tomasina no mbola tsy namoaka izany valim-panadinana izany raha toa ka efa nivaly androany maraina avokoa ny teto Antananarivo sy Tantoliara. Somary nahitana fienana moa ny vokam-panadinana ho an'ny Antananarivo sy Toliara raha oharina amin'ny vokam-panadinana tamin'ny taondasa. Eo amin'ny famonom-baolina no tena mafisina mandritra ny lalao izay atao androany hariva hoy Mamosora Zafindrakoto mpanazatra ny Disciple FC alohan'ny lalao miverina hifanandrinany amin'ny Orlando Pirates. Hiezaka ny hamono-baolina ny ekipa manoloana ny mpaifanandrina aminy mba ahafahana mahazo ny tapakila hiatrehana ny fiodinana faharoa hoy izy. Nisaraka ady sahala aotranoaotra ny Disciple FC sy ny Orlando Pirates avy any Afrika Atsimo tamin'ny lalao mandroso ny fiodinana voalohany amin'ny fiadinan'ny tompondakan'ny Afrika izay natao tany Maurice. Androany zoma hariva amin'ny valora sasany ora eto Madagasikara no atao ny lalao miverina.